antsika hoe firenena mandroso manana fihinana toko jusy mantsara hoe mihinana toko mampandroso firenena zay mahatonga ny amin'ny teny hoe zao le fanovana zao le fanovana mihinana toko ndraiky dia finefa tamin'ny taona fosy roa efatra amby folo taona zay na mbola volazy io fa tsy hoe tonga zao fotoana zao dia hoe teny Antananarivo nomerisika na teny fanabeazantsika diso efa efatra amby folo taona lasa no nanaovanay io le video natolotra foana ho an'ireo antoko zay nitoananay tenka vaharoa resaka hetritsika zay le mahatonga amin'ny teny foana hoe tsy maintsy mahalala zavamisy tsy maintsy atana aloha dia eo amin'ny enina amby folo isan-jato eo tany recouvrement fiscal raha resaka IFPB impôt foncier sur les produits des bâtis tsy maintsy niomana ianao aloha mijery an'ireny fa izy dia tena olany fandoavan-ketrana trano zay zany ny zavatra inona ny olana io dia zao tsy misy akory le cartographie any ampiasaina ka raha mitentsika tsy programme numérisation dia raha miteninareo fa raha tsy programme rehefa vita ny teon'olo rehetrarehetra fa maninona tsy vita fa miandro fotoana be dia zao tsika zao amin'ny herinandro androantsika sabotsy a ataoko hoe amin'ny herinantsinainy hivoaka ny numérisation Antananarivo ataonay ny raha raika amin'ireo mpampianatra miaraka aminay atolotra mamaimpona averina foana nena zavatra efa ataonay asanay tsy inona le izy any asanay le izy ary atolotra emparetretena ho an'ny ekipa rehetra zay mazoto andray an'izany dia miaraka amin'ny lohatrano miaraka amin'ny trano miaraka amin'ny tompotrano ho apetraka eo ambonina kartasika ahafahantsika mamana ny olan'ny etratrano satria ny etratrano dia miconstitué farafakely efa polisazato volamiditra ny commune ny FPB farafakely ka rehefa io tsy voafeh dia mialatsiny fa zavapoana ny fampanantenana ary io resaka arabola io tena kaonarefa betsaka tsy vitany arabola ndraiky fa zao kosa aloha rehefa tsy voafeh ny arabola dia tsy mandeha fitatana ary azadino fa commune ny exécutif fa tsy législatif tenenina tsy maintsy manana le fitantanana ary maintsy hoe fitantanana dia miainga amin'ny arabola dia mandeha ny ambany fampihofanana dia mandeha ny ambany dia zay mahatonga lay miteny hoe tsy maintsy voafeny arabola toko zay mahatonga lay miresaka vola foana amin'ity raharaha ty satria raha vao miresaka tsika hoe anao an'zaty za hoe anao canal anao an'izao azadiny efa misy any produit trois efa mandeha amin'izao fanaovana canal zay tena ke tsy maintsy jerevana le zavamisy mba anisan'ny mampahatra antsika koa tsy misy hoe continuité de l'état zany hoe fampahafantarana sy fahalalana ny zavatra misy projet produit trois efa mandeha ny olana fotsy dia amin'ny volana jona 5 sy 10 vao vita io manetsina n'le canal trois manetsina ny faritra iva amin'izao satria ao fanalalana C3 itsika ao anaty produit trois projet dia tsy maintsy misy partie tsetsina dia mandrana tonga juin 2025 inona zany no atao dia eo mahatonga lay miteny an'ireny hoe zao andao ajanona ny resaka artiste andao ajanona ny resaka rehetrarehetra andao tsy hividy motopompy matolotra misy miteny hoe fa maninona no vidy efa ela hoa zay nanampy asa retanareo ny fandaranotany omaly fa nenay ny politika des sacrifice fanapiny zay mbola tsy nangataka toerana zany hatramin'izay efa eny zay nanampy ary zay natonga lay nahakapeny motopompe reny mividytsika fa saintsainy fotsiny a 2000 $, motopompe 2000 $, motopompe miaraka amin'le fotoana dia ataoko hoe fokotany roapolo ny tena mila azy 40 millions $, zany zay roapolo ny tena mila azy amin'izao matonga le juin 2025 zany tsisy hevitra Antananarivo fa tsy maintsy hiakatra dia raha atao efapolo izy zany le 80 millions $. dia zany hoe dia tsy vitan'ny commune 39 milliards d'ariary ny volamiditra ny commune misy ataony 39 milliards d'ariary zany hoe 3 milliards d'ariary 3 milliards 200 millions d'ariary saola dina zay 80 millions d'ariary mitenitsika hoe iteny zavatra lavitra ezaka be projet avany an-dafy azafady miety vahana amin'ny zavatra azo tsapaitana zany ny zavatra hoentsika hoe andaontsika ho an'ny fokotany efapolo anangana motopompe nataonay le izy matoza anao an'izy mba hampisinona fanjakana fa aza naovana bizina ny asa fa raha ny fanjakana zao nanao zay motopompe zay 22 millions d'ariary na 40 millions d'ariary natao anakany io 80 millions d'ariary vidao io rano rehetra Antananarivo ko maninona raha jany na mpihira rehetra dia andao tsika candidat rehetra manao plus no
tenareo zany fa mizary mamisy tamin'izay nanarana le rataona manarana nisy zazakely maty ronyrano maty ary zay mahatonga menatra dia misy an'le artiste anamany reny anohana toy zay raha tia ahoana reny andao hiasa eraka aminay fa zay tsy amin'le ampandia olona tsy manana toerana hidiovana tsy manana toerana anaovana maloto so dia sanatria ny ampandizana reny izy lasa le izy mazoto misaotrany andrivato rasamitoelana dia omenany andrivato trikarazana masina fitenenana Ferireto zany fitenenana reto mpanao politika reto a dia mahavazina tsy maintsy mampanantenatena zavatra zay foana zay toko tsy ampanantena nininy dia tsy ampanantena nininy zay satria tsy volanaovana zany voafeanera ao anatin'ny mairie vola mihitra ao anatin'ny mairie latsaka kely ny zavatra lazay namana tahina tao ary ena mivaly isan-jato amin'izany dia anaovana karaha mampiasa ny folo isan-jato na dia folo isan-jato zany ampidinana mairie inona sisa hoentina anaovana investissement na fototrafitrasa zany fa misy noho izany zany raha ohatra ka hanao zavatra na tsy disoko anao zavatra zay lo atao amin'ny resaka hoe canal latsy sindreroa tsy misy volanaovana zany ao mairie fa tsy maintsy anao miankina amin'ny fanjakana foibe miankina anao amin'ny mpandrara miankina anao amin'ny ONG votery zany mahatonga anay ny teny hoe ny zavatra voalohany atao dia ny fitantanana aloha ary zany mahatonga anay tsy mampanakera na inana ino avery ilay le toko tena masanano voalohany indrindra mangarah ina hoe iraisana araba soa araba tsara ary amin'ny mamponina taminareo anareo atao afanao fahanampy nareo amin'ny fanotontosana zakarana zavatra zany raha tainy afaka zany lasa mery satria nareo ianao dia atao fa mananteninareo napiditra farafahakely conseiller municipal vitsivitsy ny amin'izay resaka zay zany dia atao angamba fa tsisy resaka ny amin'iny fa azo majorité raha resaka fotoanana mangarahara resaka ao amin'ny commune Antananarivo zay zavatra voalohany ny zava-mangarahara zany tahoana takany ahoana ny fomba fipetrany voalohany indrindra hoe izy fa tseratsera zay ampahafantarana ny tanàna Antananarivo ny mponina Antananarivo hoe takany ahoana moa sorabola takany ahoana moa ny zavatra lany tao anatin'ny mairie natrisaka zay telo volana zay tamerina andraikitra voalohany zay amin'ny resaka hoe nakaiza ny vola zay nalohanay ray zay ao anatin'ny vavahatserasera koa dia ampananteny zahay fa anisan'ny targetranay dia fampisehoana ny forosoan'ny asa rehetra sy ny kasa rehetra kasa matetika asa zay kasa moa no mahafinaritra ny fomba fandikanany hoe projet dia ahoseho koa ny vokatry ny fanadadiana mandeha ankehitriny tsy dia raha manam-poana dia iverina amin'ny zavatra voalaza atao fa aloaloha ny ahako no arosoko zavatra faharoa raha ohatra ka hoe teniteny fosiny hoe ampiatra manganahary dia tsy fantatra mazava hoe inona no ambadika zany zay dia angalaka tompoko fiara-miasa akaiky amin'ny bianco ary raha ilaina ny fametrahana blon bianco anatin'ny mairie dia atao zany misy prime ministre aminay efa nangataka ny arinahazo ny intervention amin'ny IGE efa mivoaka ny résultat zany fa no ny antony katikaty politika antambo dia mbola tsy mivoaka le izy efa nangalaka izy ny intervention amin'ny bianco efa mandeha zany efa manatanterana zany ny bianco rehetriny rehefa mivoaka zany zavatra zany dia ho fatatsika rehetra eto tantananareo fa tsy nareto fotsiny akory hoe inona vokatra zany ary izy tsy teny fotsiny hoe zao zava-boza hitanay tato fa iteny koa izy hoe raha ny zavatra hitanay tato dia zao zavatra tokony ataonareo
fanarahana zany zavatra za fotsiny dia minoanareo fa manatsara ny tanàn'Antananarivo. Momba manana regny tsy andeha hitady financement be ary na tsy aloha ny opératarana aloha ny opératarana ny dia fa ampy ahafahantsika mirosona ary manatsara zavatra petsaka. Zay no miresaka kolikoly sy mitolona ny kolikoly. Zavatra faharoa mbola ao anatin'le hoe gouvernement communal et participation citoyenne dia fambiazan'ny tongotra amin'ny fanamazina fiterahana fanaovana ny tafy maro samihafa zany ao anatin'ny mairie. Io a dia tsotra. Alohan'ny anaovana ny digitalisation dia misy foana ny fandinihana hoe inona zavatra tokony digitalisena satria raha ny zavatra ratsy ny digitalisena dia vao mainka be ratsy ihany. Noho izany zany hijery zahay hoe inona ary efa fantatrao inona zavatra telo lehibe indrindra marary mimponina rehefa ohatra ka manatona mairie izy. Inona mahatonga an'ilay hoe miverenanay rapitsy fa mbola tsao ilay mpanao sonia. Zany zavatra zany no mila tsorona sy hafanganana. Ao anatin'izany ny fanaovana permis de construire. Io fantatra fa fitaovana eto manotra lehibe ao anatin'ny mairie. Hotsorona zany ary hoarahanareo fanatsorana zany satria ao anatin'le vavahan-tserasera alizaka aminareo hoe zao zavatra natao momban'io zao zavatra zao reto avy ny olona misehatra momban'io dia samy mitany namaneo hoe ianona zany nahatra zany mikatso ty zavatra ty sa ahoana sa izy dia ho mazava amin'izay ny tsy midalao. Ao anatin'ny fambiazana tolotra ihany dia mba ahafahana manana tolotra tsara koa ankehitriny 13 nisan'ny tale ao anatin'ny mairie Antananarivo. Erozy ny tompoko. Zay dia manan-kevitra ny hamono sasaka ny zavatra zao. Mieritreritra zahay fa ametraka adjoint au maire 3 na 4. Ro adjoint au maire 3 na 4 roa dia isahana tale 3 na 4 farafahabetsaka. Fanatsorana zany ny rafi-pitantarana ary zany koa no entina manatsotra ny tolotra omena ny tanàna mivoaka ny tanàna Antananarivo mba ahafahany tsy mijaly na mba ahafahany tsy milahatra ela be fa mahazo eo ihany na ao anatin'ny feri-taona farazifoy izay zavatra takiny tamin'ny Antananarivo. Fanamafisana fandraisana anjara vahoaka amin'ny fitantanana ny rafitra. Toy ny olona rehetra zay mitsangana etony zay mipetrana moa zany fa tsy mitsangana dia mba niteny tanàna koa zahay talohan'ny fampielezan-kevitra ary nisy amin'ireo olo atao anaty lisitra zay tantanako tsy lisitra koa zany fa lisitra zay tantanako zay efa miketritra zany nandritra ny taona maro. Ny anisan'ny zavatra voalohany takin'ny olona ny potiny dia hoe avereny fidina indray tompoko lehibe amin'ny fokotany satria tsy lehibe amin'ny fokotany tenireny préfet ity dia natao fitaovana ara-politika labo zao dia lasa tratra ny fahirana ara-politika ny tanàna Antananarivo. Katsikatso politika labo no asaina ataony ny lehibe fokotany. Ary na izy ireo raha dia tonga aty aminay mitaraina hoe tena mafy ny tsindrahakato fa alao anao ampiny fa zao torohevitra menao anay. Ro torohevitra menao ndraindray mety ndraindray tsy mety satria ndraindray le izy arabato fahaizana mangarabato tsy anao an'izany zay tsy anay zany. Ny zavatra anankiray amboniny efa be ny rafitra misy any am-potiny any, be ny karazany zavatra misy any am-potiny any. Ka ireo zavatra misy any am-potiny ireo dia mila arindra ary mila tsorona araka izy azo atao. Misy izy ireo noty municipal fotsiny nametraka azy, misy izy ireo tena lalàna nametraka azy
zany hoe tsy di décret fa décret ka décret 2015-1957 tsy vola dia nameraka natao hoe structure locale de concertation na mirafitra fotiny fampiarana efa nalany zany tompo manino natao tsy zakaniny zay mahatonga any miteny hoe nanisany zavatra faharoty takinay ao anatin'ny programanay dia ny fampiarana lalàna bebe kokoa efa ao anatin'ny lalàna structure locale de concertation nahoana mbola amorona zavatra hafa indray kosy hafa indray anity izy tao atonga ny zavatra ho sarotra koa efa mazava ireo zavatra reo fomba fampiarana azy sisa resahana fomba fampiarana azy dia numerana tamin'arivo dia tsy afaka hampianatra azy fahatany ao zao koa satria raha io zavatra ny resahana dia mbola tsy mivoaka kory ny texte réglementaire momba zany fa io zavatra io dia hoentina aloha ao mairie ao amin'ny conseil municipal ny conseil municipal no manapaka hoe ty atao andragano ty tsy manay moa fa misy raha matoko ngamba zany hoe tsy ho izy avany sy anio ty ataonareo ty ataonareo dia numera manatotosa théorie manolotrehitra mera manapaka ny conseil municipal dia manatotosa mera avy eo zay fomba fizarany asa ao anatin'ny mairie toko tsy afenina antsika zany ary fantatsika zany iverena kely azatsika ilay tompoko dia resaka hoe avy eo des indépendance zahay tompoko dia miaro zavatra naorona rehetra teto Antananarivo ary maniry ny kiady zany sy ikolony zany marina tokoa fa vazana nametraka an'ireo marina tokoa fa vokatra ny fanjakana reo noho izany tompoko tsy azo adino ary tsy maintsy pitainana ny taranaka faramandimy fa niakatra zany atao hoe fanjanahantany zany tsy azo fafany zany fa tsy maintsy apitaina ary ny taranaka faramandimy mba tsy isiny zany tsy ondrapitro noho izany zany mialatsiny fa tsy fombakonao ambenbesaky mandeha kely any le zavatra mbola isan'ny mambovoana fa ianao zao ndafana manam-potoana betsaka tsy valambatra ny momba zay satria mbola momban'ny zay tematika voalohany zay fa apetrapetaka amany aloha dia averiko any amin'ny mankasitraka ny andriamatora tiako iverenana kely mahakasika ny fanamariana voalaza teo ny mahakasika ny tetibola fantatsika fa ao anatin'ny tetibolan'ny commune dia misy katso-pantalina anankiroa ao anatin'izany ny dépense de fonctionnement sy ny dépense d'investissement et d'équipement izay entina anatonjosana sy anatanterahana amin'ireo fotodrafitrasa maro izay niresahantsika teo andriamatora zanamasina teo natsidika ny avatrany ilay hoe amin'ny fomba ahoana ny anatanterahana zany ary volavaiza no entina anatanterahana zay ka dia iverenantsika kely angamba zay mba ahafahan'ireo candidat mitondra fanamariana sy mitondra point d'éclaircissement anatin'ireo izay programa sy tetikasa izay nanosy teo aloha teo ny faharoa mahakasika ny rafitrafikionandoe fotiny izay nanosy teo tamin'ny taona 1994 efa nametraka tamin'ny alalan'ny tetikasa produire ny fomba ahafahana mametraka ny atao hoe rafitrafikionandoe fotiny eto Antananarivo maro anefa ny sakana ao anatin'izany ny sakana radrafitra ao anatin'izany mety tsy faharesan-dahatra ara-politika ihany koa ka raha ianareo rapitso rafakapitso no tonga eo anivon'ny fitantanana ny commune dia inona no vahaolana osinareo mba ahafahany olo-pirenena misehatra eo anivon'izany atao hoe rafitrafikionandoe fotiny zany zany amanazy voalohany le senseny resantsika io zavatra eo aloha dia misy rafitra voalohany tokony apetraka isaka ho fokotany ro fokotany ro misy folo amin'ny zatena Antananarivo dia ao misy tsy valapatra amin'izany ary
vaky lalàna dia vitanareo inona hovalin'izay zavatra zay. Ny resaka hoe sakana anaty sakana dia zao finiavana no ilaina avy amin'ny be tanàna hoe ametraka na anakana zany zavatra zany. Ao aminay tompo matoa zay nametraka an'eo anatin'ny programanay dia misy filiavana lalao, misy fahasahiana ao, fahasahiana anohitra andreo zay tsy mitady ny tombontsoana Antananarivo fa ta hanao katikaty politika. Misy faharetam-pery ao, zay faharetam-pery zay a dia tsy maintsy anana be an-tanàna Antananarivo satria voalako, voatsingy amindreo olona zay ao ambonimbony ao zany tanàna zany be tanàna Antananarivo zany. Ary araka lazaiko anareo tsy ampy ny vola ao an'izay ananan'ny be tanàna fahefana ananatanterahana zavatra rehetra Antananarivo. Noho izany zany tsy maintsy miankina gouvernement tafoly be, miankina ampamaty vola zay tsy maintsy mandany gouvernement tafoly be, miankina amin'ny ONG, miankina amin'ireo mpandraharaha zay vao misitaka an'izany. Zany mahatonga anay miteny hoe misy miteny anankehitriny hoe nareo dia tsy miankina voalohany fa rehefa avy eo nareo ho lasa volomboasary any. Tsy tompoko, tsy volomboasary ny tena anay, tsy bakion'ireo zahay fa volony zay ifampiresaka aminy. Raha toka amanetsiny rehevirevo zany dia ataontsika hoe amanala ny volona vato azonay miray aminay zay vofidy eto dia mino anareo fa manandanja ny olo zany eo anatrehan'ny gouvernementa na eo anatrehan'izay any ambonin'ny gouvernementa any. Fa raha to ka olona kelikely tsotreny fotsiny ery voatery milanja laisoany Antananarivo no ifanametatra aminy dia ho azany. Ka zay lazaiko hoe mila le izy a faleovatena, mila le izy a fahasahina, mila le izy a faharetam-pery, ary mila koa le izy a fitiavana lehibe Antananarivo satria tsy vidy, tsy misy zany faharetam-pery sy fahasahina zany raha tsy misy antony. Ny antony a dia ny fitiavana Antananarivo. Lany ny zavatra nyfanontanianao ny zavatra zay ahoana zao no ataoko amin'ny resaka aménagement de la ville. Ie, sady miditra avy hatrany ao anatin'ny lohahevitra faharoa moa zany zay hoe miditra ao anatin'ny aménagement de la ville ny fotodrafitrasa efa natsitsika mialoha teo, ny fotodrafitrasa ara-tsosialy, ny fikolokolonan-tsena, ny voarisina sisa. Maro ireo fampanantenana moa zany no naroso teo fa averina ihany hoe amin'ny fomba ahoana nentintsika hanatanterahana azy, vola vaizana mindramina, hitrasana amin'ny ahoana no ampiakarina, ary atao hoe fiara-miasasana amin'ny ahoana no apetraka zany mba ahafahana manatanteraka an'ireo vina sy tetika asa-pampandrosoana naroso mahakasika ny fanajariana ny tanàna Antananarivo. Afaka le fididian'zareo a fandaminana ny fampiana sy fitohanana afaka tonga dia miaraka valinareo dia amin'izay mandroso kelikelytsika amin'izay satria hoe eo zany ny fanajariana ny Antananarivo any no resahana amin'ity tema faharoty programme an'asa mahakasika ny fanana trano sy ny fanorenana dia afaka resahanareo zay efa nisy nanomboka atao ihany zany raha misy hanampy azy fandamina famovozina sy ny fitohanana eto Antananarivo. Ka dia omena ny candidat tahina avy hatrany ara zany ny fitenenana ahafahany mamelavelatra ny tohina. Sao raha ataoko ie tsy maintsy misy fantany vaginay aloha alohan'ilay izy aizany vola amin'ilay fampanantenana betsaka. Niainga tamin'ny compte administrative 2023 zahay, zahay compte confirmé mihitsy ankehitriny tsika raha miteny tsy ampy kely 39 mety tamin'ny titomby fa raha compte administrative 2023 dia zay tena kely tsy maintsy efa miomana ary rehefa miomana dia miainga amin'ny ara-poly tena marina mihitsy ny teninao. Fa eto dia amary fotsiny hoe atolotra manampona miaraka amin'ireo mpianatra io système natao io ary tsy vao zao izy io natolotra mivatany nen'ireo fisoarana
no natolotray zay zany amin'iny resaka hoe système sy programme na numérisation gratuit manontolo iny faharoa aleo idirina tsara hoe tsy ampipetra 755 milliards mitany fidiran-ketra 755 de isika andao ampidinina le 55 andao alana ny atsasany andao alatsaka 25 le projection zany hoe ahena 50% io de lasa 25 de raha mahavitsika 80% 25 de 20 milliards d'ariary zany au lieu de 7 on voit rien FPB les marches 13 milliards d'ariary en plus manaiky mihitsy afa amin'ny 39 milliards miditra 29 milliards karama 29 milliards karama zay teneny koa tsika rehefa rehefa miresaka tsy maintsy miresaka vola 29 milliards karama raha mahazo 13 milliards d'ariary mihoatra zany tsika tena tenareo a efa bediabedy da zany hoe nivokony efa bediabe manaraka zany miresaky tsika hoe mpamatsoana mandala fanjakana fibe diso mpamatsoana ny commune afaka miresaka mbatana ny commune satria hatramin'nisy ny covid zay tsy nazava mihitsy fitatana ny fanjakana fibe ny vola de tapa-kevitra zareo tsy hanampitsony rehefa misy zavatra ho atao fa de miresaka amin'ireo structure décentralisé ny tanàna de iny moa itsika rehetra zany mety ho faly sa maninona reo mba miasa mivantana miaraka amin'ny zareo de tena matahotra mihitsy raha miara-miasa fanjakana foibe fa asa hoe maninona loatra resakytsika hoe fotoana zao a mizatra lehibe tsy maintsy zarako aminareo ary erovako foany satria tena de mpampianatra na emikatso na tsy miankina de zao ary anisan'ny alahely ny mpanabe rehetra diso aizany eto Madagasikara tsika ho tsy mba mijery mihitsy amin'ireo olonireo io zao zay namoaka an'le resaka jiromena nataonay le raha le mpampianatra nanao an'ireny naseho anay reny de tsika tonga de mieritreritra hoe aiza ny vola aiza zao manam-pahaizany eto Madagasikara ne no alainy zay teneko amin'olona rehefa le mikabary reny jiramahany aminay a masisa davelo tsisa raha tsisy tsony de zao le mavadika va satria efa vazaro ny tantana de tsika tsy nizay manam-pahaizana gasy mihitsy de tonga de lasa avo be le vinavina resaka jiromeny zany a teneniko anareo ngamba 15 millions d'ariary nanaovanay folo miaraka tamin'ireo mpianatra sy fikaromanireo efapolo lelay izay le tetika efa tsy maintsy niomana fa tsy mitsatotsatoka hoe aiza mitady aiza mapetraka efapolo lelay aloha tena inona tena zava-dehibe amin'ny jiromeny io zava-dehibe amin'ny jiromeny io a de ajanontsika le zay mahatonga le fotoana le mpitandro filaminana lasa mitsapatsapa raha misy nandray tsy misy de le mifandefitra mifanome inona dia zay lasa mandinora kely le izy de mazava ho azy fa ela be fotoana fa tena olana be de lavaka lalana simba zay tena olana fifamoivoizana lalana simba ka reo lalana simba reo efa misy émission zay nataonay hoe lavaka majika reo zany le tena mora be mamboatra azy fa tsy atao le izy mahatonga olona manontany hoe manao complot ary ve ny mpitantana sy ny mpivarotra lasansa fa tena mora be amin'iny zay tena mora be niaraka nianatra momba lalana zay nandritry ny volana ahoany ty fanaovandalana ty ohatriny ty rehefa natao le izy a 70 000 ariary isaky ny metatra toradro 5 cm de goudron zay de vi iza nanao an'izany reo orinasa tena mpanamboatra lalana fa zareo sotony atao zany hoe izy zany tsy anazy le marché fa le marché ana olona tanakavanana mahitahita ohatrinona ny anaovan'ny olona am'izao mètre carré 350 000 ariary nefa le olona miasa manao any 70 000 ariary zany hoe misy anatra eo amin'ny avy fito hoe avy dimy atao ka any mahazava-dehibe am'le resaka Antananarivo numérique fa tsy hoe outil tena programme satria na ny passation de marché tokony hazava amin'io ka ny lalana zany raha tokony izy raha 70 000 ariary zany metatra toradro 5 cm de goudron be amin'ireo lalan'ireo nanao de vie zay mahatonga ny nidina jereny nanao de vie zay de jerevanay eo anosy eo zao izy vaovao atya
atia afaka kely ny tombo général tsy mandrava raha le hiakatra mosika dia afaka kely ny tombo tsy mandrava atia akaiky ny eo les stations dia tena miteraka fitohanany efa ho adany ray jerevanao le lavaka rehefa mocontinao le izy 10 mètres carré maximum 700 000 ariary dia atao miaraka installation matériel 2 millions d'ariary zany andao tena io malalaka tsika fa tsy atao satria miandry simba tsara dia mahasimba be dia atao dia raha fantatra zay vidin'izay za efa miteny foana plus ao io dia vita 2 millions d'ariary dia problème manamboatra lalana kely zany dia zay zany anay dia nay zany pragmatique mahitsy mialatsiny zay fa tena tsy maintsy miomana ary zay fiomanana zay nahitana ny données rehetrarehetra fa rehefa mitadana dia tsy maintsy mahalala ny données technique financière fa raha ny ambavandiny fotsiny a dia sahirantsika misaorato Merci. Manaraka dia amenanao tomaso amisy matodada misaorato zany aloha mba malikilan'le teny solom-piendrina razamazy teo hoe tokony tazomina le analakely satria zay mahafanjanabana zany dia tokony tazomina voalohany aloha raha tsara ireo zany ka mahafinaritra mijery azy mifanaraka amin'ny toetrandro tsy maneho fa za mahita fa dia ratsy hoarikady io zany a satria analakely ivony Madagasikara ivony renivohitry Madagasikara tsy haikotsika raha betsaka mety efa tany andafitany hoe mahita ny any nataoko hoe makao amin'ny galaxie fotsiny tsika tany hoe makao amin'ny galaxie dia mahita ny etramin'ny dia eo ny hoe raha mba ohatran'izao ny eo analakely mba hoe miendrika zany renivohitry Madagasikara zany fa za zany dia persiste sinika fa mila ravana reo ary ilaina koa le parking sous-sol mba hanamaivana zay problème mana parking eto Antananarivo zay raha resaka circulation tsika dia tsotra be marina ny teny misy aritahina teo le lavadavaka hoe zany anisan'ny problème ray mila amboarina tsara zany ny lalana eto Antananarivo aloha fa zavatra maloka ihany koa mety hoe eritreretintsika tsy dia zava-dehibe fa reny case vitesse reny aloha raha dada farany lalao dia miaka daholo reny satria sady mampirala ny tiran'ny tomobily reny miteraka fanelinelenana sy fasorenana ny zavatra arovana amin'ireny mety ray ampahary tapitrisany fahasombana teraka reny betaka ny moton tonga dia minjera ny tomobilina mitotona ary io dia sura fa amanetsiny isan'andro zay dia sura mihitsy amanetsiny isan'andro ny fahasorenana sy ny fahasombana fa le zavatra arovana aminy a mety tsy izy akory le loza ao anatin'ny folona roapolo taona dia manaraka an'izay rehefa jerena koa lalana eto Antananarivo azy dia mifanaraka amin'le fitombon'olona intsony tokony misy zany flyover sy ny lalana vaovao izay tokony fironina dia raha resaka contrainte budgétaire tsika araky ny teniko teo sady miteny zaritahina teo koa aloha hoe rehefa miasa ianao tonga ny olona manampy izy fotoana teto voatendribe ny tanàna voalohany Andriamatoa président Ravalomanana dia nangataka toro-tanana izy hoe ampidiroato ny misy compte ty aritra eo ny vola fa nafambolana famifony olona tamin'izay satria mieritreritra hoe tena mpandroso tokoa ty olona ty ary tsika atao daholo zany rehefa miasa ianao mazoto ny olona manampy rehefa hitan'izany fa mandovoly izy ka misy voka-drazo mazoto ny olona mandovoly ohatran'izay koa ny bailleur rehefa hitany fa crédible ny mpitondra mazoto ny bailleur ny financé ary mbola feriky indray mandeha fa efa ministre ny tenako nena tamin'ny 0 ariary mbola feriky indray mandeha avril ny nome 30 octobre vao nivoaka ny LFR
RFR zay mbola 1 sur 2000 à part o arivony budget 2014 ny gouvernement izay azazany tsy navita afa-tsy ny budget de fonctionnement fa mbola sako miteny fa tsy mbola lesy navita ny fitaovana anatin'ny 6 volana ny ministre rehetra ny fahadimitaona ny filevanavanytokoa mahazanazana koa azy fa nahatambatra ny vitan'ny ministre ny fahadimitaona mbola tsy mitovy amin'ny fitako rehetra 6 volana tao anatin'ny budget atao tena dérisoire zay zany le fahaizana carte sy le crédible ianao dia misy ny manampy noho izany na dia eo azy zany le mahakely amin'ny budget dia fo maintsy ho tafavoaka fontsika raha hitadafara no mitondra eo ny resaka corruption ana amin'ny fitantana dia efa porofo mivaingana ihany koa zany satria reo vola nanaovana reo ferme détail reo dia lazaiko hoe amina miliara maro ny trano iboaka ny ferme dia atao iboaka dia trano valo 50 mètres sur 10 anaky valo vola tamin'ny sinoa izay isaky omena anahy hoe satria reo sinoa anak'olo nanolana ena tamin'izany dia ny ministre Kim tamin'ny tetezamita nametaka azy tena votovoana sy tanatoliary dia nagataka ry zareo hoe nagnafy zay monsieur le ministre mbola tsy amority ny investissement nay aza mba hakato ny sahay fa momenay an'izao milliard ianao misy za hoe za hoa tsy anday le milliard fa mila manao ferme d'état raha isan-taona ianareo hikombasena ny omby voanareo dia ny ray nanao tana Masengana, ray nanao tao Fianarantsoa ka resaka kolikoly angambona tsisy kolikoly mihoatran'izany izay ilazaiko tena mbola andafany vatamanjanaka hatramin'izao vola amina milliard anaovitsika vela alefanao tary nefa vahoaka za tsy manananao ianao nitramin'ny président voalohany ka iveriko hoe tokony tsy mipetraka ny zany kolikoly zany raha hitandafara nlesa sarito amin'andriamatoa mozirindefa fotony mahagaganty micro ka ny resaka atao moa zany infrastructure sy embouteillage dia hoe ahoana ny anaovana azy misy moa zany fampatsahinana nataony candidata ina teo hoe ny aneny vina efa ina ary zay problème eto amin'ny firenena ny vina tsy mainka amina vina pianarona na vina lantopo fa revireviny tokana ekeko tokoa zay manana zavatra zay fa raha ny zavatra resahana eto na ny tenana izay miresaka eto dia efa vina zay noresahana foana atao anatin'ny antoko monima novolavoraina foana nandritrany fotoana ena ary na ny tenana izay mitenikono dia voavolavola ao anatin'izay antoko zay na ny fomba fisaina raha mpahatsy ahy hoe taontaona valopolo ane no nanaovana ny resaka station de pompage teto Antananarivo dia ny projet ampipasina amareny angamba raha misy mamaky ny tantara dia dadamonjy izy ntisombavanao Antananarivo no isan'ny ady an'izany fametraman'izany ny famatsibolon'izany ary misy ava zay hoe olona rehetrarehetra hoe aveto na loatra n'izany projet zany zany fa velakoan'izay ka ny tiako tenenina dia hoe mila vina masaka tokoa mila vina zay voaseda tokoa satria tsika rehetra zao samy manana vina tony ary samy hafa mety misy mitokony sasany fa ny olana hoe le resako tao hoe manana fotoana ve tsika anandramana hoe ny vinany dadafaka aloha andramana dia raha tsy mandeha dia ahoana dia andramana koa ny vinany ihany zay zany problématique fa ny zavatra fahita aloha zany reo zavatra resahantsika reo raha taratasy
dia tsy misy zava-baovao fa vila efa nihodikotina ihany amin'ireo candidat maro zay mifandimby teto fa ny problème dia zao rahantsika mahita zao Antananarivo io zany misy question de personnalité akanteneniny zoky nidina teo hoe rehefa ben'ny tanàna ianao natokana ndraikitra ianao nafametrahana ny hoe concertation locale sy namany teo nany fa ny resaka ben'ny vokotany rehefa manendriny any amin'ny décentralisation na ny ministère na ny premier ministre na ny filohan'ny république dia mody ianao afaka ny hiatrika an'izay zay mila toetra koa izy mila toetra voasedra za moa tsy le resaka laisotsy laiso tao iny izy manao mahita iny tsy tahina fa bon ka souffleur any tsy laiso ka le resaka infrastructure teo ny problème any amina tanàna ohatratsika zao dia misy le atao hoe gentrification io zavatra io tsy hoe tsika mamorona an'izany fa ny le phénomène d'urbanisation zany no lazaina amle hoe gentrification zany hoe ohatra hoe le tiany dadafara ho tenenina zay hoe andeo solona dolo ny trano ao Analakely amboarina vaovao atao mamirapiratra dia azo sokatsina hoe sinodoky dadafara no ampidirinao satria tsy mitakatry ny gasy anie zany ka inona no vokatry le izy atao hoe gentrification zany miatsara le mamirapiratra le tanàna dia mianikisaka le olo efa nisy étude ake natao an'izany rabetsipota isany nanao an'izany étude démographique zany étude ny atao hoe ino moty appauvrissement urbain teto Antananarivo mihitsy nanaovany an'izany hoe au fur et à mesure mandrositsika dia miataka le olona satria mialafa ny vidim-piainana dia amidiny kely aloha zay mba tany kely ananany dia tsy mahavelona azy akory iny dia na izy lasa 4 000 na lasy tsy mahiva zay toerana ho aleha ka zany problème de gentrification zany no mila fadiniana lalina mihitsy satria tafiditra anatin'izay na le jiromena zay vinany tsy misy maharatsy an'izany fa lavaka teo miteny motsika hoe 70 000 ariary le mètre carré tsy fantatro hoe ka tena nahavita azy tokoa hoe zay fa maninona le lalana mipotika foana fa maninona tsy maharitra ka zany rehetra zany mila diniana daholo ary hoanay hoanay ho anatin'ny listrako moa zany ny tenako zay mitarika azy dia ny infrastructure dia miankina koa le resaka budgétaire zay voalaza teo les principes budgétaires le resaka hoe capacité de coopération les tanàna misy lalana maromaro nge ohatra hoe ny resaka jiro sy rano zay manana solution azo tanterahana avy an-trany zay amin'izany zavatra zany ao anatin'le ben'ny tanàna misy lalàna azahoany manao an'izay fa ny olana marina tokoa zay ho sepantsepany le tonga ambonitsika mauvais manana comportement trempé miomatra am'izay tsika ka afaka hiatrika an'izay ny embouteillage no manaraka an'izay koa dia iarany mahita fa ny problème marina fa ilaina ny flyover ilaina zany fa misy étude préalable tsy maintsy apetraka hoe aleo aloha ny anay zany azo atao tsara aloha zany satria tsy nisy fitara ny lalana teto nefa ny tanàna mitatra ny finaterana koa mitatra mitombo isan'ny bicyclette mitombo isan'ny moto ny bus tsika miainao anatin'ny pollution ahoana ny conceptna zay manana an'izany vila zany véhicule électrique sy namany reo taxi reo manana vina zay hoe zay nametranay amin'ny plateforme na dia somary mifanity amin'ny anakay satria zahay tsy dia hiady andany aby hiady amin'le délégué mpanjakana na ny lalàna zay tsy mety apetraka ny zareo sy ny fanatanterahana azy fa apetraka aloha zany le conseil consultatif ny fandiniana hoe misy olo tena mitatitra ao mpitondra bicyclette
ny tsy mpitondra bisikileta ihany, ny taxi, ny bus namany fa ireo misy plombier koa eto Madagasikara, misy maçon eto. Ny maçon le ohatra zao zany zao isaka anatin'ny vilanay hoe ao anatin'le commune dia mametraka an'le resaka formation sy recensement an'le main d'œuvre sy le capital humain eto amintsika satria misy zao milaza azo maçon zakabe tsy maninona fa maçon le olona rehefa omenao azy le asa de zay ka misy zavatra ohatran'izay zany eo anaty vilanay mitady rahanay ary mitady toetra aloha zany zay mitady traikefa zay ary ny vila nataonay de efa vila efa mitohy hatram'izay zay efa hitany sasany naomby hitany sasany mosakatsaka zao le toko. Ya somary kelikely alony izako alefa ihany aloha satria sao dia tsy voavita daholo le programme dia matoy antoka fa ivelana kely aloha resaka fivoribokon'olona teo fivoribokon'olona moa zany tsara fantatsika fa rafitra izay efa nisy foana izy io hatram'izay ary efa tavapetraka mihitsy moa zany am'izao fotoan'izao tsy misy asa mitsony tsy misy dikany mitsony le izy efa nisan'ny rafitra tena hoe mety sy tsara mba ahafana mampandray anjara ny pirenena amin'ny fiainan'ny fokotany, ny fiainan'ny fiarahamoniny sy ny fiainan'ny commune. Inona ny antony mahatonga an'izany? Ny antony kamo ny fokon'olona. Inona no kamo anazy? Kamo izy handray anjara amin'ny resaka fivoriam-pokon'olona, fivoriam-pokotany satria inona ny antony? Tsy atokisan'ny-ponina intsony ny sera-pokotany. Vao maninona lay tsy atokisan'ny-ponina, olona voateny avokoa no manana ny andraikitra ny anivo fokotany ka manaraka loko politika ny anifotony. Tsy mijoro ray aman'eny intsony ny anifotony fa manaraka baiko amin'ny chef district, manaraka baiko amin'ny délégué au maire, azazavatra zany no mahatonga ny olona kamo zany mba anjara tsy tia andray anjara tsony olona ary anisany ady izay efa nataoko-tsay moa tena mandeha miram-pirenena ary efa resana ary tena olonan-kevitra mihitsy fa isika dia anisany ady mba iverenana zany atao hoe fidina ny lehiben'ny fokotany zany ary naiza toerana rehetra izay misy anko lao aratsika naiza toerana reo rehefa manao fidinanay fotony manao descentre zany daholy agatany fa manina ny olona matahotra manina mpitondra matahotra manao anjara le toerana politika le fomba politika le pratika politika hoe voa tsy tendreny reo dia tsy anaraka baiko kakasikara fitozao dia anisan'ny nametraka tsara anjay atao hoe ako zay ny resaka loko politika andao averina vahoaka ny fahefana andao mba ahafanome fa misy fiovana lehibe eo fiarahamonina rehefa voafidy io lehibe-pokotany io. Ao anatin'ny loha hevitra dia ezako tonona aloha leo teloka mbola hitako manana fotoana dia mimitra amin'ny tsibiriky am'kely zany. Voalohany aloha zany dia mila grand projet tsika eto Antananarivo araky navariko tena fampidirana ohatra amin'izany zany dia mila mananga antsika ny atao hoe andranandro bisy izay ahafahantsika zany mamanty mila mifampitisa fantatra tsara fa voavy ny olana dia mitsoka eny amin'ny pera-pétrole zany ny camion commune ary somatsika ny pera-pétrole zay mitondra zay mety anjara brikany fa tsy maintsy mananga antsika androany andranandro bisy ahoana no ahafahantsika mikarakara zay ao anatina grande travaux no ahafahantsika manarana amin'izany zany. Ny faharoa dia ny fanalalanihana zany na zany hoe atao lalina sy angezaina ireo kanalina sy fiambonan'ny rano zany eto atamin'ny vovoza be dia be izy io efa voaizakitsika teo ny kanala Besarety, ny Sotry, Nosbe sy ny eny amin'ny tanàna Maharitra rehetra zany ary tsy dia jerena fa anisan'ny tokony jerena ihany koa zany Maria Masay itia Lakanosy izay fantatsika fa anisan'ny resana foana ary izahantsika renina zany amin'ireo olana izay ateraky ny ataontsika hoe ramble sauvage izay nataon'ny mpitantana tena hoe fanafriky foana fa
ireo rano rehetra eny ambony-tana rehetra saika mivarinao avokoa kanefa tsy tanteraka intsony zany zay mampatonga andrano miakatra am'izao fotoana zao. Anisan'ny tanjosika ihany koa dia hoe mifandray amin'ny eo ambony moa zany resaky fototrafitrasa, mila fototrafitrasa vaovao zany atanana renivohitra. Zay natonga ny nametraka hoe ny filana fototra aloha no lara-pahamehana vana ny filana fototra zay misy eo alohatsika dia mihitsy any amin'ny deuxième phase zany hoe amin'ny taona fahatelo antsika vao miditra amin'ny ataontsika hoe famparasana anjara amin'ny resaka grand travaux. Tanjosika voalohany dia zao fototrasa vaovao anatana renivohitra fantanin'ny mpanetana tasy zay hoe ahoana no fahatsena ampiasana zany na tiatsika moa na tsy tiatsika ny resaka vola eo niveau commune dia ny fahafahatsika mampiseho no mangarary ny fahaizany tantana resaka maro gouvernement satria mahatonga ny olona ny commune fa rehefa tsara tantana ny commune tokony possible manome karamanympiasa aty amin'ny daty fanaovana zany manomboka le vety fa maninona hatramin'izay tsy vita satria ratsy tantana ny commune ny vola ahafahana mampidina ny ao anatiny fa rehefa grand travaux tsika dia tsy maintsy hoe inona moa ny asany be-tanàna takeo misoa afangarotsika amin'ny asana filopirenina asatsika fa asana be-tanàna aloha ny ataotsika ny tanàna n'Antananarivo aloha ny ataotsika misy asa tsy ataony be-tanàna fa anjara asa filopirenina mila haitsika be-tanàna zany efa tantanatatsika fahalalana dia mametraka ny commune dia afaka aminao génération amina commune avy any ivelany amina eto anatiny ataotsika zany rehefa be-tanàna tsika avesoa ary ny fototrafitrasa koavana ihany koa dia amerina indray zay miasana atao hoe 3B partenariat public privé ary zay anome sehatra ny mpanaraha malagasy rehetra zay te ampiasa vola matetika amin'ny tantana teo aloha dia ireo teratany vahiny tena mahazo vana fa zay dia amerina an'ireo mpanaraha malagasy rehetra zay te ampiasa vola eto Antananarivo dia omena sehatra izy ao anatin'ity 3B ity tsy manakana nefany ho andreo mampiasa vola avy any ivelany ihany koa fa mahatonga ny olana dia hoe ndraindray lasa mitombotrano olo gasy mitsihasehatra amin'ny malagasy raha misy vahiny dia ometsika ny 3B dia hiteraka asa ho any fa hiteraka famorona lasa ihany koa ho an'ireo tanora eny amin'ny faritra zay anaovana ny asa satria mikaly de sage zay fanafitsika so ampiasaintsika dia hoe tsy maintsy omena sehatra ireo tanora izay tsy anasa eny an-toerana sy ny fanaranana miaraka amin'ny commune hoy zany satria mila investisseur matanjaka ifinancer ny projet urbanisation eto Antananarivo renivohitra isika tsy maintsy manao général sika ary io zany no atao dia ny ampiavaka atsika zany dia zany ny général atsika dia tsy ho ataotsika Antananarivo renivohitra fobe ary mitanjona dia anaparitaka ny fahefana fa tsy avangona ao analakely ary hitatsika tsara fa mitaona roa nanomboka tany amin'ny valamsifo sy tena nanomboka vangongo zany fahefana atao analakely zany fa ny général zay ho atao gasikara petana Antananarivo dia ho ataotsika par arrondissement zany ary ezaka izay nisaky ny arrondissement zany tena tanjaka be am'izay vetivetika rehefa mpandrosoana vetivetika ilay fivoaravoaka satria afana mahita taratra ny zava-misy zay nga manizy amin'ny ankapobeny ao anatin'izay toizakely any tsy maninona dia voa farana izy mesaky ny fitaterana ampiasa teknôlôzia sika izay andrindana ny fitaterana eo amin'ny taxi-be ny taxi-ville sy ny taxi-moto hitantsika aloha dia mifahaizantsika miara-manaiky na amin'ny hoe tsy maintsy mezantsika mampiasa ny teknôlôzia anatsarana araka nambaraka teo direnay moa zany singa ao anatin'ny projet na outil geo taxi-be ohatra dia hogerena ny alanan'ny application mobile zany fitantanana azy ireo eto Antananarivo anangana karazana cahier de charge avao isika zany ifampiasana amin'ireo mpitatitra izay iresaka sy anatanteraka n'izany zato isan-jato ny commune Antananarivo renivohitra na ireo tompona fiara zany resan-tantsika zany amin'ny resaka andelalana atsika dia tsara ifampiasantsika fa raha taxi-be manokana tsy maintsy ajana ny ora fiasana ajaitsika ihany koa ny resaka fanarahana ny asan'ny taxi-be ty application ty raha resantsika dia afaka anaraka ny bus isaky ny aretsika ohatra
jusque code ohatra viatrika atao any amin'ny troisième phase zany resantsika zany dia ny olona anankiray rehefa milahatra bus izy amin'ny fito izy dia mijery application dia fantana mbola misy bus anakiraiky any arinany mbola afaka miandry eto anoizantsika ary zay koa anisany mitondra ny innovation moa zany mialanany karanasa da hoe misy nireo ataontsika hoe bus fitateram-bahoaka spécial amin'ny alina fotsiny izy ireo fotsitsisa fipetsarantsika amin'ny tsifavipalimana fa ny amin'ny aide de compte manomboka amin'ny efatra ka trany amin'ny avalo amin'ny sivy amin'ny folo tena sahirana vahoaka mody da apetsaksika izany ka mazotra izany ho fantatra ny mety lalany bus rehetrarehetra amin'ny alanany application ty ho fantatra raha misy olontonadalana afaka rana isaky ny area ny taxi betsarare avy fantatrao eno eo hoe aiza ny bus manaraka ao satria dia hita amin'ny alanaka zany application zany resaka taxi moto tsika tokony mamazay satria tirakadelitra be izy io zay zany sakafana hoe tanko mbola tsy misy asa ho an'ny tanora eto Antananarivo dia tsy afaka anafoana taxi moto rehefa kasiarabetana zay fandaminana tsy maintsy mototsika tsy maintsy miditra anaty rafitra taxi moto tsy maintsy mandopatate ara-dalàna taxi moto anao fanamina mitovy nakasy ary fanarany ivorina miaraka amin'ny taxi moto rehetra samy hita eo avokoa moa zany ny resaka fanarana-dalàna mba tsy hotezitra taxi vilo anao resaka taxi moto ntsika fantatritsika tsara fa tsika Antananarivo misy an'izany fanaizanaiza amin'ny vohitra fa ny manaratsy ny makapitaly any Antananarivo renivohitra raha mbola kasiara be tanàna tsy misy mpatraza manakizay eto Antananarivo tsy sitranoposo manakizay eto Antananarivo fa tsy maintsy jerentsika miendrika zay amatsarana zany ary zay mampiasantsika toky ekoloiny mba ahafahantsika manatsarana azy ao anatin'ny minitra farany dia hojerentsika manokana resaka varotra anaty tsena sy amoron-dalàna ihany koa izay varotra sy ny tsena no fantatsika fiangonantanàna resaka tsentsika misy olona mety hoe mipetraka any imeritsy atosika izy fa mitady vola eto Antananarivo izy mizara anao zakatsara jerentsika zany le olona mena sy mivarotra eto fa jerentsika ihany koa le olona zay mitady eto jerena anaty tsena jerena mivelan-tsena fa ny azo antoka aloha ny aiziny mailona dia hoetitsika makany amin'ny formel hoe ara-dalàna izany tsy maintsy anantsika makasika fifampozana ary zay koa manana proposition amin'izy io ao anatin'ny karatra-voa zay hoetitsika zay amanosika zay tsy maintsy resako satria mba manana minitra novana teny fanentanana evafamosatrota ny fanontaniana mbola misy anankiray zay fa marana fa hitatsika hoe miankavinana anazy fa magataka ny andriamantora sanamaso io raha mbola misy anampy anao satria anao ohatra ny voadingana le question voalohany ka raha ohatra ka sitrako ary mbola misy anampy raha ohatra voalazana voadingana toko fa zahay tsy never complain tsy manazana aloha itoy araka zay alaiko etony anaty mitra ny fatelo ary zany ho ny lera moa zany hitatsika eo ny andamina tsy misy anankiray tsy tonga azo mety mbola mety fahazalana amiraha tena tsampo le fotoana eo zany le tsampo fa alefatsika ya isarany musika am'izay araka ny tenena totoko moa zany mbola misy mahevitra anankiray tokony hovelabelaritsika mahakasika ny fahazonana sy ny fanatokana ny tanàna mipetrakola ara-pameana ankehitriny amin'ny lafiny fampandrosoana ny tontolo iainana ary mipetrakola ara-pameana ihany koa ny fametrahana ny programan'asa fototra ny fampandrosoana ny mainjafy ny veriberina matetika teo moa zany ny olana amin'ny lafiny loto sy ny fanadiovana ny Antananarivo ka raha ianareo dimy rahala mianaka ny tonga eo raha pitso raha afaka pitso dia inona ny vahaolana rosinareo mba ametrahana ny Antananarivo tanàna maitso sy ekôlôjika afaka lanitsika arakaraky ny fotoana ananana teo moa zany ny efa hitatsika minuteur io ny fotoana mbola ananandreo candidat ary araka ny tenen'ny docteur Messi teo misy ireo candidat tsy tonga ka afaka anapitsika 10 minitra moa zany répartissena amin'ny temps de parole candidat tsirairay avy ya mena ny candidat Drina Razafinazy rehetra raha fitenenana
Kasoloa. Misy le thématique 2 sy thématique 3. Atao bambara izy atoa. Efa andresantsika atao ihany no mahakasika ny fanajariana ny tanàn'Antananarivo sy ny fotodrafitrasa maro samihafa. Atao anatiny moa zany le izy. Ao anatin'le thématique 2 misy hoe aménagement de la ville et gestion de la voirie. Fandraisana tanàna tsy manan-kelofana. Lalovam-pahaina be le satria maromaro ny resaka. Natao anatin'ny fahamehana foana io zavatra io. Tamin'ny fotoan'andro moa zany dia rehefa ohatra ka misy zava-mitranga eto amintsika, zava-mitranga lehibe, francophonie, zavatra zany dia afenonay ny olona tsy manan-kelofana dia mazana terena mihitsy tanterana makany any Akazobe sisisisa. Bon, karazan-zavatra zany dia tsy mety hety satria tsy mifampiarahana, tsy mifampiresahana, tsy mifamatorana. Io zany le dingadimy resahako tao. No zany zany raha ohatra ka misy zavatra zany mila mifampiresahana amin'ireny olo ireny izy. Tsy vitan'izany fa misy zavatra efa nety anie natao hoe misy zavatra natao mipetipetiro tsy hita zay maharatsy azy, misy any zato ny hoe akany voy azo fampiresahana zany azo alaina tahaka mihitsy ary raha ohatra ka hita fa mety le izy. Ny lohevitra anankiray dia hoe olana momba fandriam-pahalemana. Io zavatra razaiko aminareo dia zao, tsy zavatra razaiko tia tsy elam-bola fa finiavana ara-politika. Tsy hoe finiavana ara-politika fa finiavana ara-pitantanana. Averina alamina ny asan'ny polisy municipale izay itovizan'ny olona ankehitriny azahoana fitarainana be dia be hoe lasa kinésithérapeute daholo le be maro reny, manohitra fotsiny no ataony. Tsy mety zany. Noho izany zany zavatra lazanay dia zao, tsy maintsy arindra raha tokony olona misy any fotony ny fisian'ny police municipale dia atao izy ireo police de proximité, zany hoe izy poste avancé zany any anaty fokotany tsirairay any mba ahafahan'izy ireo homarika marina ny fahefan'ny commune ary mba ahafahany miaro ny mponina sy mba ahafahany mampiatra ny lalàna ohatran'ny ao anatin'ny CMH code municipal d'hygiène. Lalovam-pahalalana ianao asa tia zany dia tsy maintsy hofandrindra zany izy ireo amin'ireo LF2 sy mikarakara fako, tsy maintsy hofandrindra izy ireo amin'ireo maso tokon'olona zay efa mipetraka, zay tsy misy antony tokony anafanana azy. Ny fikorotana famohizana eto Antananarivo marina tokoa lazain'ny namana tahina teo zany hoe zany dia mba misaotra ny tahina sy Gasikara tovitovy foana le resaky, tovitovy foana le indisy teo le hevitra satria miala amin'ny zava-misy tsika dia noho zany zany miala olana misy. Ka raha ohatra zany tiavalaksamera dia fa isaoranareo fa dia fa majorité zany azay. Fikorotana famoivozana misy hevitra be dia be fa zao ny hevitra fototra. Ny arabe dia ho an'ny fiara, ny trottoir dia ho an'ny mpandeha tongotra. 5 isan-jato amin'ny olona eto Antananarivo dia tsy mandeha fiara fa mandeha tongotra, mandeha miasa isan'andro. Ka alao zany ho an'izy ireny ny trottoir, ary ny tsena dia ho an'ny mpivarotra. Zay ny hevitra fototra hitondrana izay zavatra rehetra atao eo. Ny fanatontosana zany manaraka ny dingadiny fampiresahana dia miampy izany ireo fitaovana zay efa natseriky ny candidat-tahina teo zay lazainga Gasikara ohatra programme. Fitaovana fametrahana fitaovana dia efa ao anatina programma ihany. Toizako tanjona anatina amin'ny fiarah-miasa amin'ireo mpiomban'Antananarivo. Zao miperaka Antananarivo itreretina hoe fireminitra moa efa nampiana ve ty? Tsy mbola eritrereto hoe misy fianakaviana trano na trano efitra telo izy taloha
salon, efitry ankizy, efitry mizivady dia telo mianaka izy tao. Dia tonga ny amin'izao fotoana zao hoe mahazavatra tamin'izay zany hoe foto-zavatra sa misy tamin'ny namoronana Antananarivo tamin'ny voalohany. Antananarivo tokony afaka handray eo farafahabetsany eo amin'ny enina na fito hetsy eo. Dia eritrereto alaiva tsara zay. Misy fianakaviana manana trano, manana efitra telo. Dia tsy nampiana le efitra fa amin'ny alina izy dia voatery tsy maintsy mandeha olona telo amboniny. Zany hoe isan-kalina zany tsy telo tsony matao leo trano fa olona enina. Dia amin'ny atoandro izy mbola miampy enina indray zay. Tsy maintsy omena sakafo, tsy maintsy zany hoe lasa 12 zany ny olona mperaka ao anatin'ny tany trano efitra telo. Ohatr'izay Antananarivo ankehitriny. Zany hoe olona ray tapitrisa fito dia ataontsika hoe mahery ny 10 hetsy ray tapitrisa ny olona matory eto Antananarivo amin'ny alina fa telo tapitrisa ny olona miditra telo tapitrisa ny olona misehatra ny fotodrafisatan'ny Antananarivo amin'ny alina atoandro. Noho izany zany mazava azy fa miteraka olana zany. Inona ny fomba hamahana an'izay? Misy fomba anankitelo amin'ny ankapobeny. Voalohany tsy maintsy ampitomboana foto-drafitrasa na ampitomboana le efitra zany mba handraisana an'ireo olona 12 ireo. Faharoan'izany tsy tian'ny olona ity fa tsy mampanina lazaika. Tsy ampidirina daholo ireo olona avy any ivelany Antananarivo amin'ny alatoandro. Zay ny fomba ratsy indrindra ilazana azy. Fa ny fomba tsara koa ilazana azy dia zao: ireo olona 10 hetsy sy ray alina indray 10 hetsy ray tapitrisa miditra ao Antananarivo isan'andro ireo, zay ataon'ny mpahay azy hoe l'immigration pendulaire, dia andramana tazomina any amin'ny ivelana Antananarivo any amin'ny tanàna misy azy. Izay mahatonga ny olana Antananarivo tsy ho vaovahana Antananarivo irery ary tsy ho vaovahana merana Antananarivo irery indrindrindrindra, fa tsy maintsy ifandraisany amin'ireo commune rehetra manodidina azy. Noho izany zany na inona tetikasa eto Antananarivo tsy vita eto Antananarivo irery fa tsy maintsy ifandraisana amin'ireo commune 70 manodidina an'Antananarivo. Toizako le resaka dia inona dikan'izany zany dia mety angamba tokokevitra ty mety angamba mila asiana toby fametrahana tômôbila isaky ny vavahady 7 n'Antananarivo. Zay dia ataonay hoe vavahady 7 n'Antananarivo. Zany hoe tonga ny olona avy ivelany Antananarivo apetraka ao tômôbila dia misy busy, misy taxi be na bus bebe koa ny tokony izy tondra olona manodidina Antananarivo.